lafo samora ny vidiny vary eto. Ohatrinona ny kilao sa ny kapoka? Ohatrinona? Ao hoe teneninao. Eninjato ray kapoka. Eninjato ny ray kapoka? Lafo be ne zany e. Tena lafo zany. Mariny zany. Tena mariny zany. Regardez ce qui va se passer ici. Zamananareo vadara dia tsy amelanareo nona. Tsy amelanareo vidy vary lafo. Zavatra tsy mampandry azy, tsy mampandry mazy. Ny tenako mihitsy io vidim-bary io. Mampiteny moana ny fisontry ny vidim-bary eny an-tsena manoloana ny fasahirana nefa ianisan-tokantrano ankehitriny. Tafakatra 400 ariary ny iray kapoka raha tsy faina 4 ariary ny iray kilao. Any anaty vilany avy hatrany ny fiatraikany amin'ny endren'mpianakaviana ka tsy maintsy nisatokantrano sy nisambatan'olona no mizaka ny vokany. Ampiny fasahirana nefa iainana amin'ny andavanandro. Sady miaina fasahirana na ndirehitra no vomafy ihany koa any amin'ny sakafo hoaniny isanandro. Tena sarotra ny vary farakarak'izay kely hita ny sakafo hoanina satria ohatranay zao valo mianaka dia raha fa enina kapoka amin'ny vary vidy na fito dia lasa midina 4 dia tsy maintsy hoe mihinana tohanaina zany e. Izay ny azo ilazaina ny vidim-piainana kapoka-mbary. Tena sarotra. Ohatra zao hoe izay 4 kapoka izay dia zaraina maraina tandrariva satria le goûté apetraka ny ankizy kely koa tsisy dia aleo hoe mihinana ranoranony. Ohatranao zao tsy maharaka hoe anao sakafo hoe inona fa raha ohatra hoe mba metimety ny tsena dia ny kapoka amin'ny vary na afaka ampitomboana kely. Fa tsy afaka ny angitrandrika hividy zavatra tsy taka. Sosialy mibahoaka aloha amin'izao dia tsy hita mihitsy zany le hoe vidim-piainana mba hoe hidina fa vao maika misonitra nefa ny olona sahirana dia tsy manana fahafahana amin'izay ny vahoaka. Dia zay na zay ny tantely anjenary hoe raha miditra tokantrano anankiray ianao izy izy ka mbola anjenesa feo ny mpanao dôme vonanana zay ny ombilany. Afasany anjenesa feo so ny mpanao dany enaritra zay ny ombilany. Ka izay ozy izy nataoko anao hoe sara dia sara ny rapport ataonao ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka malagasy dia ny ombilany ihany ny andrefesana na sara na rasy ny zava-bitanao. Ka zay no avaliko anao na mety na sy mety ny 100 andro nataon'ny gouvernemanta malagasy anjarany tsairay amizay hoe anjenesa-peo ve ny mpanao midoma ohatrany sasy anjenesa-peo vilany enaritra ve nao anaty vilany sa honanana. Zay angamba ny azoko lazaina anao. Tsy mbola nisy hatramin'izay ka vary stoky novidiana 700 ariary ny iray kapoka. Efa tsy zaka intsony mantsy ny vidindreo vary eto an-toerana ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Manana ny safidy ny rehetra amin'izay zaka ny hoety manana. Ny arotsaka ambilany anefa efa miaina lavitra no ny eritreretiny. Tsy misy mahasakafo intelo isanandro intsony fa izay zaka sisa no atao izay mahampy azy. Ankoatriny any tokantrano, velotariana ihany koa ireo mpivarotra ny amin'ny hôtely. Niakatra 500 ariary ny iray vilia. Raha mbola nahazo vary sy laoka 2 arivo sy 502 ariary herinandro lasa izay, efa tafakatra 4 ariary zany nanomboka androany. Tena hividy vary any olona ety amin'ny hôtely tena efa tsy takatry ny olona le vary satria tsy mahazo vary ety amin'ny hôtely raha tsy 15 000 na 20 000 na 25 000 dia tsy mahazo sakafo tsony. Dia inona ny ataon'ny vahoaka? Ny vahoaka me mahantra tsisy vola tsony na ny asa atao raha tsisy dia tsisy sakafo hoan'ny olona. Ny vary miakatra zao vary gasy makolika Marie Delix miakatra daholo daholo na stock ary aiza mbola telatany elan-danitra stock nividinao 700 arivo tsy mbola nisy mividy vary stock na arivo zany fa tonga le vary miakatra zao ny alalako anazy ny fanjakana tsy dia mijery manara-maso an'le mpampijijà vary le mpivarotra le mpanao ambogadiny dia le samitsika gasy mifampinana toerana dia ny zareo manao izay tiany anaovana an'le vidim-bary satria ny fanjakana tsy manara-maso an'le vidim-bary. Ny mahavita fa tena zara fa mihina sakafo vary arotsaka zao raha olona 4 ianao na 5 na 6 ray kapoka sorana ny Jesosy raha mahita an'izay ianao tao be rano. Samy manao izay dany kibo ny rehetra ho ny mpiaro ny zony mpanjifa ka iara-mizaka ny vokany ankoatra ny tsy vairana rahan-dalàna samihafa.
tsy tsara hiakatra ny vidim-piainana amin'ny taona 2024 ity raha ny vinavinan'izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny ka tokony hididiavam-mba olana maika dian'izao. raha ny tombantombana mazava ho azy fa hiakatra avoroa ny vidina PPN io. Ny antony voalohany indrindra hitantsika fa nampiakarina ao 500 ny RFR 2025 hiakatra zany ny etra. Faharoa manaraka an'izay ny eo an-daniny efa nandrao ana ny efa misy banque mondiale ny hoe tsy hanome famatsim-bola raha tsy manatanteraka nylay vérité de prix ny amin'ny resaka carburant. Dikan'izay hiakatra ny fitanterana ny frais eo an-dalina ny parararoatra fianzany de tsotra hiakatra ny vidim-piainana ka eto ve isika dia hiandry an'izany hiakatra ny zavatra etra zay ho alehanao hiakatra daholo. Zay zavatra zay tokony hatonga sainantsika vahoaka mpanjifa sy ny olom-pirenena